Notanterahina teny amin'ny lapan'i Mahazoarivo androany sy ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny tatitry ny zavatra natao nandritra ireny fandalovan'ny rivodoza enawo sy faran'ny ireny. Nisy ny fiara-mientan'ny fanjakana malagasy ny mpandraraty sy miakina ary ny fiombonina mbe iraisam-pirenena nandritra ny fiatrehana ireny loza ara-boajanahary ireny. Nazahoana naka lesona maromaro moa ny fiatrehana ireny loza ireny ka ahafahana manomana sy miatrika tsara ny hoavy hoy Olivier Solonandrasana Mahafaly lehiben'ny gouvernementa nandritra izany. Zay paikady zay apetraka atsika amin'ny ady atao amin'ireny vokadratsiny resaka cyclone na vokadratsiny reny aretina epidemie reny zany ny politika ankapobeny fitondram-panjakana. Rehefa haitsika mife na reny ahetraketraky ny toetrandro na reny ataoko hoe aretina rehetrarehetra reny dia tsy maintsy mandroso ny firenentsika. Zay no antony tenenako hoe tsika efa mandritra ny taona maromaro efa manana rafitra zay natao amin'izany rafitra zay nofanina ary manofana ny olona ihany koa mba ahafahana miomana foana amin'ireny zavatra reny ary tsy vitany hoe miomana fa raha tonga ny loza mitondra ny anjara biriky na réponse ary manomana ny olona indrindrandrindra mba afaka isedra an'ireny zavatra reny. Zay le hoe résilience. Efa zay efa natao foana ka tia moa zany rapport tamin'ny resaka enawo ny resaka teo ity tatitra ity zany zavatra anankiroa farafaratsiny tena tanjona ao anatin'ity tatitra ity. Tonga nanatrika izao fotoana izao androandro solontenan'ny mpiara-miasa vahiny ny sehatra tsy miankina ary gouvernementa malagasy nasiany ny firenena mikambana resaka teto ny mikasika ny fiatrehana ny loza mety ho avy amanaraka.